trany raha vakaran-dremanalina somra Samuel. Mbola ao anatin'ny adiefitra ny famatsiam-bola mikasika ny fifidianana amin'izao fotoana izao raha ny nambarana Andriamatoa Raha minisitra ny vola sy ny teti-bola androany. Raha toka tsy maintsy hiroso amin'ny fanapahana ny famatsiana ara-bola ny fifidianana fianakaviambe iraisam-pirenena, rary ny sitsiny raha mitady famatsiam-bola ampiasaina amin'ny fifidianana Madagasikara satria anjara asa napetraka tamin'ny tetezamita ny ikarakara fifidianana hoy izy. Ny andrakitra voalohany ny fitorana tetezamita nge dia ny hitondra amin'ny fifidianana, ny amita amin'ny fifidianana ka rariny loatra ny fitorana tetezamita raha mitady ny vola rehetrarehetra izay entina amatsiana izany fifidianana izany. Fangamba mbola ao anatin'ny adevitra aloha isika ka aza tenenina aloha ilay hoe tsy maintsy isika nanao satria mbola tsy hany amin'izao fotoana izao fa raha ohatra ka hoe tsy maintsy ho izay no izy dia hoy aho hoe izany no andraikitsika anjarantsika mitady an'izany zavatra izany. Amin'ity taona 2017 ity raha ny fanamarian'ny minisitra dia teti-bola 80 miliara ariary no atokany fanjakana amin'ny fanomanana ny fifidianana. Ny taona 2017 moa no efa nanomboka nandrosaka ny hitsinanjarany amin'ny fanomanana fifidianana ny fanjakana raha ny fanamarian'ny minisitra trany.